Eny ary dia ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televizion Magabe maneran-tany moa amin'ity an'ity fa izay mandroso ao-tokantranonao ary ny izay fa faly ihany koa ianao mampandroso an'izao fandaharan'izao dia tonona aminao avy hatrany fiadanana satria Jesosy moa dia niteny fa izay tokantrano mandray anareo dia tonoiny eo ny fiadanana dia manonona izany fiadanana izany eo antsika tsirairay avy izay manatrika mivantana eto amin'ny Zoom ary eo antsika ny aparantany ihany koa izay manaraka mivantana amin'izao fandaharan'izao. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny votoakin-dresaka sy ny lohahevitrintsika androany aloha ngamba dia tsara hakintsika amin'ny tompony ny fotoana izay ataontsika eto araka ny tenin'i Jesosy izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako dia ameko anao avy hatrany ngamba arana dahery manonona fiadanan'ny tompo anao meko anao avy hatrany mivavaka fanikafana raha sitraka ao dia ameko anao tompoko ny vavaka. Ranabavy ary mirabantsika menakavy ihany koa mirabana ranabavy ary mirabany ranabavy Julia ihany koa izay ho avy eo ary mirabany rahalahy Victoire izay ao ambadika eo ary ho avy koa izy miaraba ihany koa izay mbola ho avy anotrona sy hiarisala amin'izao dindinika ambany tafitrano izao ary mialohan'ny zavatra rehetra araka ny voalaza ny ranabavy teo moa dia ho atontsika amin'ny vavaka izy ity fa dia era-po era-tsaina era-panahy mihitsy no andraisako manokana izao fotoana izao dia hivavakantsika. Tompo Andriamanitra eo midera mankalaza anao zay ny fitiavanao, midera sy mankalaza anao amin'ny anarany izao fandarany izao zay tsy anay izao Jesosy fa anao. Ianao ny tompony zavatra rehetra, ianao ny tomponaika dia atolotainao ny haja ny voninahitra, atolotainao mihitsy ny fahefana, atolotainao mihitsy ny tenanay manontolo, anjakanao tanteraka izay ny ainay, ny vatanay, ny fanahinay dia oka manjakanao tanteraka satria fantatray fa afaka mandray ny toerana rehetra ianao fa izay fitaovana eo am-pelantananao fotsiny ihany. Dia izany Jesosy no ametrahana izao fandaharana izao mba tena ianao no anjaka, ianao ny toetra, ianao no hitantana izao fandaharana izao satria fantatray fa izahay dia irahanao fa ianao no tompony ny iraka, tompony vokatra. Dia aminao zay no mitodika Tompo Andriamanitra eo, aminao zay Jesosy no mitodika satria ianao no mpanjakanay. Dia aminao mihitsy zay no mangataka mba halavorary izao fotoana izao, mba hatafita ny hafatra tianao ampitaina fa fantsona fotsiny izay, fantsim-pitahiana ihany koa ny hafa Tompo, dia izany no ankasitrahanay tanteraka tena era-po, era-tsaina, era-panahy Tompo eo am-pelantananao ny ametrahana izao fotoana izao. Apetrako aminao ranabavy Chantal, apetrako aminao ihany koa ranabavy Julia, rahalahy Victoire sy zay rehetra mbola andray anjareo Jesosy dia apetrako tanteraka aminao, apetrako aminao kotenako satria fantatro fa tsy ny fahalemenay no hita eto fa ny voninahitra rery ihany. Misaotra raha io noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Halleluja. Amen. 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 Nakasitraka ranadahery misaotra ny tompontsika moa zany amin'izay fanokafana miarabanao ihany koa rahavavy Julia moa zany izay mpiara-miasa amin'ity an'ity ato anatin'ny fandaharana manokantsika androany mikasika ny amin'ny lohahevitra hoe ny fanahy ny maha-olona dia miarabanao ihany koa rahavavy Julia mihina fa efa vonimbonina ny fanontaniana be dia be tianao apetraka ao tazantsika ao ambadimbadika eo ihany koa moa ranadà Victoire izay fa ao ihany koa izy vahiny spesiala koa izy androany ato anatin'ity fandaharana izay ranadahery moa no hitondra antsika eo anatin'izany hoe ny fanahy ny maha-olona izany. Misy tenin'Andriamanitra kely anankiray ty alohan'ny hidirantsika lalindalina kokoa mikasika an'izay hoe ahoana marina moa izay misy tenin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy tanteraka fa aoka harovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Androany moa tsika hiresaka ny amin'izay hoe fanahy ny maha-olona izay dia mino ranadahery fa misy zavatra tianao ambara sahady avy hatrany hoe ahoana marina moa ny ahafahantsika mamaritra an'izay hoe ny fanahy ny maha-olona izay ameko anao avy hatrany angamba aloha ny fitenenana alohan'ny hanomezantsika ny journaliste izay ametraka ny fanontaniana ny fitenenana.
hoe ahoana zany zay hoe ny fanahy no mahaolona izay ny définition omenao hoe ahoana marina moa ny anamaritana an'izany a dia niko anao avy hatrany ny fitenenana. Eny apisotranao ranabavy io teny io moa fanahy ny mahaolona dia matetika efa rehantsika malagasy foana izy io amin'ireny asa amin'ireny kabary ireny na amin'ny ohabolana malagasy enitsika foana zany atao hoe tafiditra ao anatin'ny ohabolana malagasy mihitsy izy io hoe ny fanahy ny mahaolona. Tena hoe malasa eritreritra ihany tsika hoe inona ny tena dikan'izany moa ve zany eo amin'ny soratra masina mitombona mahatsika kristianina atsika dia tena anamarina izay tsika satria eto moa zany a inona ny marina ao anatin'ny fandarina atao hoe inona ny marina amoaka marina maromaro tsika eto ary anio anisan'ny songadina izy zay apetraka tsika dia hoe ny fanahy ny mahaolona. Te hitarika atsika amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray izay mampieritreritra mihitsy ary manamarika izay ihany koa anapiko an'efa voalazan'ny ranabavy teo dia ny voasoratra ao amin'ny mpitoriteny toko 12 ny andinin'ny fahenina. Mpitoriteny toko 12 ny andinin'ny fahenina sy ny fafito no vakiako vetivety fotsiny ihany mba andraisantsika eritreritra hoe tena ny tenin'Andriamanitra hoe misy manamarika nikasika an'izay fanahy izay mihitsy. Dia hoy izy hoe dia tsy mbola mivaha ny kofehy volafotsy ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-dolilo ary tsy mbola rava ny balika eo ao an-doharano ary tsy mbola tapaka ny kodia eo an-davaky ny famorian-drano ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Ny fanahy kosa io no tena tsikeritry indrina dia hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Zany hoe Andriamanitra zany nanome ny fanahy amin'ny olona. Ary ampifandraisintsika kely fotsiny io eo amin'ny Genesis toko 2 ny andinin'ny fafito dia izao ny voasoratra ao ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fofony ny fofonaina mahavelona ny vavorona dia tonga olombelona izy. Dia raha tadidintsika koa dia nisy nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy ndresaka tamin'ny mpianatra dia avy eo dia nomeny tsofo ny fofonaina dia nataony hoe raiso ny fanamasina. Dia ireo rehetrarehetra ireo mijerentsika dia hoe misy zavatra nomen'Andriamanitra zany, misy zavatra nomen'Andriamanitra ny olona manokana, tsy nomeny ny biby, tsy nomeny ny biby maro samihafa nohariany rehetrarehetra fa nomeny ny olona manokana tamin'ny namoronana ny olona ary tao aorianany namoronana ny olona dia tsy misy mihitsy tao aorianany namoronana ny olona ka nomeny izay hoe fofonaina izay. Dia io le fofonaina io ndraisintsika hoe fanahy amin'Andriamanitra tahaka ny Jesosy le hoe raiso ny tsofo ny fofonaina ny mpianatra atao hoe raiso ny fanamasina. Izany hoe eto koa zany nahitantsika n'ilay tenin'ny ranabavy teo izay voasoratra tao amin'ny Tesalonianina voalohany teo toko 5 ny andiny 7 dia hoy izy no avaha mihitsy zany aoka arovana ny aina, ny vatana, ny fanahy. Dia io zany no mampieritreritra rehefa tambatritsika rehetrarehetra zany dia isika zany dia nohariana vatana aloha izay hitantsika tao amin'ilay hoe ary ny vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona dia aina ihany koa satria nisy aina teo avy eo ary iny moa le amin'ny teny vazaha le hoe amin'ny aina dia avy eo nomeny fofonaina manokana, nomeny fanahy manokana fanahy zany, misy fanahy ao amintsika. Io fanahy io zany dia ohatra nampindramin'Andriamanitra atsika fa araka le voasoratra atao amin'ny mpitoriteny toko 12 ny andinin'ny fahenina sy fafito teo dia hiverina aminy fanahy mindramintsika io fa hiverina aminy zany hoe tsy maintsy miverina aminy automatika mihitsy zany fanahy io satria anazy rehefa tonga ny fotoana izay ho tapitra ny fivahinianantsika ety an-tany dia ny fanahy nampindraminy atsika hiverina aminy. Eto zany dia mampieritreritra manao hoe rehefa maty zany ny olona dia moa le ataon'ny fitenitsika afaka ny ainy, afaka zany ny aminy, afaka ny ainy fa ny fanahy tsy ampiresahantsika fa le aina foana fa afaka ny ainy dia le aina iny zany
na iny voavonjy dia mifamatotra amin'ny fanahy dia miverina amin'Andriamanitra, tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra ny fanahy dia manaraka an'iny etsy, zay natao hoe voavonjy. Na iny tsy voavonjy dia tafasaraka amin'ny fanahy sy ny aina tafasaraka, dia ny aina lasa any amin'ny fiainatsika, fa ny fanahy kosa tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra. Iny koa mbola hitantsika iny any amin'ny Hebreo, Hebreo 4 ahitantsika ny izay resaka izay ihany koa hoe ny misaraka zany ny aina sy ny fanahy ozy resahany, afaka misaraka reo, tsy miaraka reo fa misongadina. Hafa mihitsy zany le aina ao anatin'ny aina, misy ny saina, misaina ny olona, ao anatin'ny aina misy ny fiseton'ny olona, ao anatin'ny aina no misy an'izany hoe fieritreretan'ny olona, ao anatin'ny aina daholo zany. Fa ny fanahy kosa dia ilay ifandraisana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fanahy iny no hitoerany fanahy masina, raha ny teny Jesosy hoe raisy ny fanahy masina, dia ao amin'ny fanahy io no mitoetra izay fanahy masina izay. Ary io fanahy io mila vokisana, zany hoe mila sakafo ny vatana mba hitombo, mila sakafo koa ny saina mba hitombo amin'ireny hoe mianatra izy sy ny zavatra hitany amin'ny atao hoe traikefa hitany amin'ny fiarahamonina. Ary aveo koa dia ny fanahy koa mila sakafo, fa adin'ny olona ilay sakafo fanahy indraindray, feheveriny fa ary ambony iny ny vatana meny sakafo tsara mihitsy, no fanatanjahantena izy, mihinan-kanina izy, meny rehetrarehetra. Ary ny saina ihany koa dia meny mianatra izy, isika mitombo izy miaina amin'ny fiarahamonina dia mampitombo ny atao hoe fahendrena, fa adinona indray ilay fanahy. Ka raha ngeza be ny vatana, ngeza be ny saina, dia adino ny fanahy, dia tonga izy amin'ilay hoe tsy mino an'Andriamanitra. Tonga amin'izay izy indraindray fa manompo ny vatana izy na manompo ny saina. Ary indraindray ny manam-pahaizana mieritrereta fa tena ambony indrindra eto amin'izao fiainana izao. Tonga lefa le fotoana araka ny tenin'Andriamanitra hoe anio no alaina aminao fanahynao, ho aiza ianao. Alaina le fanahy, ho aiza ianao zany ho any amin'ny fiainatsika very eny. Fa eo zany mampieritreritra dia rehefa vokisana kosa ny fanahy, satria miteny mihitsy Jesosy fa izay rehetra lokon'ny vavako ao amin'ny Jaona 9:3-7 dia hoe izay rehetra lokon'ny vavako dia fanahy sy fiainana izy. Izany hoe fanahy sy fiainana mandrakizay mihitsy ary ny tena resahany amin'izany. Izany hoe ny fanahy dia ny tenin'Andriamanitra ny sakafony. Ary izay no mahatonga azy niresaka tamin'ny le vehivavy Samaritana ao amin'ny Jaona 4 nanao hoe manako-hoanikafa hoanina ozy izy rehefa andeha hiresaka tenin'Andriamanitra izy. Dia itoko izay zany tokony tsy adintsika fa ny tena zava-dehibe dia ny sakafom-panahy, satria io fanahy io no hitondra antsika rehefa mifamatotra amin'itsika ka mandeha araka ny fanahy io, dia melehibe koa io fanahy io, makabahana io fanahy io. Ary rehefa tena makabahana be, indrindra fa fanahy masina mihitsy, fanahy masin'Andriamanitra no miditra ao amintsika dia maka ny toerana manontolo, dia tena tsy ho diso hevitra tsika ary manam-panantenana fa tsy maintsy hiverina amin'Andriamanitra niaraka amin'ny aintsika mifamatotra amin'izany fanahy zany. Izay no mahatonga antsika manao hoe ny fanahy ny maha-olona, satria ny fanahy ny olona ihany nametran'Andriamanitra io fanahy io. Ka rehefa tsy misy fanahy zany dia tsy olona, fa rehefa misy fanahy dia olona. Ho ataontsika ahoana ary ny famokisana io fanahy io mba hitombo, mba ho tena olom-banona isika. Zay angamba aloha no fampidirana kely ho resahako, mba mihina fa manana fanontaniana be da be isika dia ezahana eo ambany fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra ho valiany zany fanontaniana zany. Misaotra antsika, misaotra anao ranabavy. Nakasitraka nataherina amin'izay fanazavanao izay, lalina dia lalina tokoa ilay izy, misy zavatra misongadina be za manokana eto am-pianonana ilay izy zany. Dia mahita rehefa mandinika an'ilay voalaza tao am-pitoriteny teo sy tia voalaza tao amin'ny Tesalonianina ity, zany hoe ny fanahy sy ny fanahy zany ilay hoe miverina amin'Andriamanitra, fa ny voalazany ato koa nefa ny aina sy ny tenanareo, zany hoe Andriamanitra ozy izy amasina anareo mba ho tanteraka ka ho arovana ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo, zany hoe ireo zavatra anankitelo ireo zany arak'izay fanazavanao izay dia misy lalany daholo ireo rehefa tonga ny fialan'ilay fanahy. Fa aleo angamba aloha tsy ho tazomiko ela satria efa vonimbonina ny journaliste metraka fanontaniana, dia ameko anao avy hatrany ny Ravavy Juliana fitenenana. Ie, makasitraka ny nanome ny fitenenana dia
Zao moa za vao mandray ny fitenenana dia ampifaliana no iara-banantsika rehetra manona fiaitana tompo an-trany. Efa maromaro ny fanazavana nainty ranada hery manampy teo dia efa ny fanontaniana saika apetrako zao efa nisy efa mety hoe voalazany ihany voavaliny ihany nefa ny apetrako ihany le fanontaniana mangitikitiky ihany ty hoe teo izy dia ntsika ny teny hoe raha vao tsy olona dia tsy manam-panahy, raha vao tsy izany hoe ny fanahy maha olona, teny Ntaolo malagasy io fa tsy teny voalaza ao amin'ny baiboly fa nefany Andriamanitra mihitsy no nanavaka atsika amin'ny zavatra rehetra izay ny fironiny io hoe fanahy io. Dia mba hamantarantsika ny marina zany no antony hoe naovantsika n'izao fanady adiana eto izao dia te anontany ihany zany dia ametraka an'ity fanontaniana ity amin'ny ranadahy ihany hoe ahoana zany reny anjely reny ve azo lazaina hoe manam-panahy, misy fanavy ao anatin'ireny anjely reny. Dia mino aho fa manakambary ianao amin'izay fanontaniana izay dia meko anao avy hatrany ny famalinan'izay. Misaotra ranabavy ary tsara fipetraka ilay fanontaniana satria nendray mieritreritra hoe miresaka hoe fanahy ny Andriamanitra fanahy ny olona dia ny anjely ve tsy manam-panahy. Tsara marihana fa matoa nomen'Andriamanitra fanahy ny olona dia efa nomaniny sahady hiverina aminy. Izany hoe rehefa fanan'Andriamanitra zany ny ao amin'ilay atao hoe le zavaboary dia miverina amin'Andriamanitra iny zavaboary iny raha mifaningotra amin'ny fanahy iny. Fa tsy adinontsika fa marina tokoa fa manana fanahy ny anjely. Fa saingy resahako teo hoe manokana fotsiny hoe taorinany ny arinan'ny olombelona zany dia ny olombelona ihany no nomeny ny fanahy. Fahalohan'izany efa misy ny zavaboary no arin'Andriamanitra tahaka ny anjely efa manana fanahy izy ireny. Ary mariantsika fa nafantarantsika izay ahoana moa nafantarana an'izay satria fantatritsika fa Lucifera dia anjely lehibe mihitsy teo akaikin'Andriamanitra mihitsy tamin'ny andro ny fanivadika izy moa. Ary iny moa rehefa lazaintsika hoe tsy manova ny natorany akory ny naverena zo anazy. Fa raha maka saka ianao alainao saka mitoetra ao an-trano ka narinao tany saka foana iny dia ohatran'izay koa zany raha anjely ny Lucifera dia narina naverina very zo anjely foana iny. Izany hoe rehefa anjely iny very zo dia lasa izy nanjaka namitaka ny Adama sy Eva izy dia raha izy nanjaka eraky ny tany dia hitantsika ireny le olona hoe misy fanahy ratsy reny ny ahafantarana azy. Misy fanahy ratsy le olona dia iny le olona mety hoe misy démonie dia misy fanahy ratsy. Zavatra tsy hita amin'ny masontsika le izy fa hita mihitsy hoe misy mibaiko na manjaka ao anatin'iny iny le fanahy. Dia matoa zany Lucifera manana fanahy ratsy nampiasa entin'ny izogainan'ny olona dia manana fanahy zany ny anjely. Saingy ny anjely no ariana talohan'ny olombelona. Fa noresahako hoe ny olombelona irery ihany no nomeny nomen'Andriamanitra ny fanahy taorinany nanomboka teo amin'ny no arinan'ny olombelona zany. Fa taorinany na arinan'ny olombelona zany na arinan'ny biby sika na ny zavaboary ohatran'ny hoe ny voninkazo na ny zava-maniry tsy misy fanahy izy ireny. Fa ny eto zany dia mazava fa ny anjely dia manana fanahy indrindrindrindra. Saingy izao tsara fantatra zany fa misy ny atao hoe fanahy ratsy dia misy ny atao hoe fanahy tsara. Satria taorinany nahavery-zoany ny Lucifera dia nanomboka teo ny siny zany atao hoe fanahy ratsy zany. Zany fanahy ratsy izay ny anjely rehetra nanaraka ny Lucifera rehetra nataony tiomy rehetrarehetra nanaraka taminy dia fanahy ratsy avokoa izy ireny. Satria rehefa manohatra n'Andriamanitra zany dia ratsy, ary rehefa miara-dia amin'Andriamanitra dia tsara. Dia tsy izany zany misy ny fanahy tsara, misy ny fanahy ratsy, ary misy koa zany ny olona tsara fanahy dia misy koa ny olona ratsy fanahy. Dia zay zany nafantarantsika hoe ny voany nafantarana ny hazo
rehefa ratsy fanahy izy dia avy amin'ny fanahy ratsy zany izy mitoetra manjaka ao anatiny ny azo izy zany le azo ratsy zany no mibaiko anazy ao. Fa rehefa tsara fanahy izy dia azo tsara zany no mibaiko anazy sy manjaka ao aminy ka ananany izay fanahy tsara hitantsika taratra eo mitoetrany sy ny fiainany izay asana mety nahavaly an'ilay fanontaniana angamba izay voalaza zay makasitraka indrindra raha nada fa mazava ny amin'izay ny fanazavana moa dia tena hoe ara-baiboly mihitsiny dia ny voalazan'ny baiboly dia marina avokoa. Dia tena hoe makasitraka indrindra fa mazava mihitsiny izay satria hitantsika ihany koa amin'ny ao anatin'ny baiboly ilay tantaran'i Jesosy hoe nentina nalainy devoly fanahy. Dia satria Jesosy Kristy zany rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany izy dia izay moa zany ny tena hoe anisan'ny tena hoe asana ny raha ny tompo azy ny mitokana mivavaka. Inona ny antony mba tena hoe ahatanteraka ny asa izay nandray azy izy. Dia nisy fotoana izy nakany anefitra mihitsy hoe hitokana hivavaka. Dia tamin'izay fotoana izay dia tonga ny devoly naka fanahy azy. Dia afaka resahantsika ve izay momba an'izay raha nada hery asa mety manakambara amin'izay ianao hoe ahoana marina nataon'ny devoly an'i Jesosy zany rehefa hoe naka fanahy. Satria hoe araka ny fanazavana nentinao teo zao hoe tany an-danitra Losifera fa nazera tetỳ ambonin'ny tany izy dia lasa nanana ny hery sy ny fahefany mihitsiny izy zany nanjaka izy ary mbola manjaka, mbola tsy tapitra foana zany ny fanjakan'ny Losifera io hatramin'izao. Dia na tamin'ny andron'i Jesosy Kristy hoe nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany zany dia mbola tena hoe nanana ny fahefany mihitsy, nanana ny fahasahiana izy hoe anatona an'i Jesosy aleo fa alaiko fanahy ity. Dia asana mba afaka hoe azavaintsika sy tsika resaka kely angamba ny momba an'izay. Azontsika resahana tsara mihitsy ary tena tsara aza no resahana azy satria hitantsika zany eo amin'ny Matthieu 4:7 ny andininy voalohany angamba dia efa hitantsika izay hoe ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba alain'ny devoly fanahy. Eto zany tsara marina fa Jesosy dia Andriamanitra tanteraka mihitsy nefa Jesosy koa dia olombelona tanteraka mihitsy. Dia tsy maintsy miatra eo amin'ny fiainany ary hita taratra eo amin'ny fiainany zany ny maha-Andriamanitra tanteraka azy ary hita eo amin'ny fiainany koa maha-olombelona tanteraka azy. Mihinan-kanina salamintsika izy misy filany rehetrarehetra tahaka tsika izy mangatsika izy dia miakanjo izy misy ohatran'izany tena hita mihitsy zany maha-olombelona azy tanteraka. Ary eto dia nampiseho fa ny olombelona rehetra dia tsy maintsy alainy ny devoly fanahy avokoa. Io moa zany le ataon'ny vazaha hoe tentation. Fa kosa misy ny latsaka ary misy ny tsy latsaka ao anatin'izany fakapana zany. Misy ny resy ary misy ny tsy resy. Misy zany ny maresy ao anatin'izay. Eto dia mampiseho ny fandresen'ny Jesosy amin'ny maha-olombelona azy, ny fandreseny ny fakana fanana ataon'ny devoly azy. Satria aseho eto zany fa rehefa olombelona tanteraka izy dia tsy mampiasa fahagagana izy amin'ny maha-Andriamanitra azy fa mampiasa amin'ny maha-olombelona tanteraka azy. Zany fitaovana amin'ny maha-olombelona voafetra no ampiasainy eto dia mba ho tahafintsika izany raha mba te handresy izany isika. Inona ny zavatra nampiasainy teto? Ny zavatra hitantsika nampiasainy teto dia ny tenin'Andriamanitra foana. Zany rehefa miatrika zany hoe fakana fanahy, inona moa zany atao hoe maka fanahy? Alaina zany le fanahy, zany hoe alaina babo, zany hoe gadraina, dia davy ny satana gadraina, zogaina zany ny fanahiny Jesosy. Ka sahala amin'ny nataony tamin'ny Adama sy Eva ihany nge, naka fanahiny Adama sy Eva ny devoly. Dia rehefa naka fanahiny Adama sy Eva izy dia resy Adama sy Eva satria nanaraka ny heviny dia nanjary nogejainy, dia nanjary lasa gadrana. Dia izay no natonga antsika olombelona taranaka rehetrarehetra lasa gadrana satana dodolo ka nanana fahefana. Dia teto zany amin'ny mazanak'Andriamanitra azy dia ozy raha zanak'Andriamanitra ianao izy,
zay teneniny eo amin'ny andininy fahatelo hoe dia raha natona ny mpakafanahy zany nanatona zany ny devoly dia nanao hoe raha zanak'Andriamanitra no teneno ho tonga mofo ireto vato ireto dia namaly moa zany Jesosy voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe nampiasaina foana zany ny tenin'Andriamanitra andresena any devoly. Io moa le atao hoe fiadiana. Tenin'Andriamanitra dia sabatra, toy ny sabatra no alela, fiadiana ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa hiady amin'ny Satana ianao dia raiso ny fitaovam-piadinanao izay ny tenin'Andriamanitra anoheranao any Satana. Zany hoe isika zany raha te handresy dia tsisy afa-tsy ny fitaovam-piadin'Andriamanitra ihany no entintsika fa tsy ny hery ny tenantsika. Ka amin'ny maha olombelona antsika zany dia efa nomen'Andriamanitra fitaovantsika hiatrehana an'izany satria tsy ny herintsika na ny tanjantsika no entintsika mandresy fa ny fanahin'Andriamanitra dia ilay tenin'Andriamanitra ilay nataony hoe izay teny rehetra lokon'ny vavako dia fanahy sy fiainana. Dia izay mahatonga ilay hoe tsy ny herintsika na ny tanjakantsika fa ny fanahin'Andriamanitra no entintsika mandresy. Dia ilay tenin'Andriamanitra izany zavatra hita eto zany dia namaly izy hoe voasoratra hoe dia rehefa mbola nidikidina teo ambany teo tsika mbola nitaona anazy ihany ny devoly zany niakatra eo ambony tempolo dia ozy dia nanao izy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia menjerany ambany fa voasoratra hoe mba nanao koa izy zany hoe voasoratra hoe aizadino zany fa mahay ny tenin'Andriamanitra koa ny devoly ozy hoe voasoratra hoe fa izy andidiny anjeliny aminao ary ny eny amin'ny tanany no hitondrahan'ireo anao fandrao tafitohana fandrao tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Dia hoy Jesosy hoe voasoratra hoe mbola voasoratra hoe ihany koa nataony aza maka fanahy Jehova Andriamanitrao. Zany hoe eto zany izy tena miteny mihitsy hoe fantatrao hoe fa Andriamanitra, aoka ho fantatrao fa Andriamanitra ary aoka rehefa fantatrao fa Andriamanitra dia mipetraka amin'izay ianao tsy ianao no mibaiko ao anahy amin'izay fa za manana fahefana aminao. Ohatran'izay zany tiany tenenina. Io koa zany tsika dia tokony aneo ihany koa rehefa tratra ny fakapanahy, rehefa mitady hakafanahy, mitady hanangeja antsika Satana, mitady hanagadra antsika Satana, dia aoka tsika hiteny hoe fantatrao hoe fa zanak'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra dia manam-pahefana aminao afaka androkanao. Zay koa zany tokony tafintsika izay zavatra. Dia raha hoe nefa ny devoly mbola mitondra azy tena tendrombohitra avy dia naneo azy ny fanjakana rehetra izy amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha mekohaka eto anatrehatra. Fa hoy Jesosy taminy mandeha ihany ianao Satana fa voasoratra hoe Jehova Andriamanitra no akofanao ary izy rery ihany no tomponao. Io zany tena nasehony mihitsy fa tsy ianao no mibaiko fa izaho no mibaiko ianao. Mandeha ihany ianao hoay amin'izay Satana. Zany hoe reo zany no stratégie ngamba entintsika ihany koa miatrika ny fanoherana any Satana. Ny tenin'Andriamanitra dia ihany koa ny stratégie na ampisehoana ny marina hoe izy iza zanak'Andriamanitra, izaho no mibaiko ianao fa tsy ianao no mibaiko aho. Tsy izaho mihitsy ny ekohaka aminao fa zanak'Andriamanitra ny ekohaka amin'Andriamanitra lasa ianao. Zay mahatonga antsika mibaiko ny Satana mandroaka azy, manana fahefana mandroaka satria stratégie famen'Andriamanitra meny Jesosy teto. Ny olombelona rehetra dia tediavin'ny Satana bejaina fa Jesosy zany tediavin'ny bejaina gadraina fa nefa aoka mpandresitsika tsy isika mihitsy no gejaina fa roa izy fa manam-pahefana amin'izany tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Hatreo ngamba aloha zany asa raha mety mazava. Mazava makasitraka anao raha nadahery fa tena hoe mahafinaritra, tena variana mihitsy ny tena manaraka ny fanazavana izay entinao. Dia manoloana an'izay le hoe Jesosy nentin'ny devoly nalaina fanahy izay mipetraka amin'ny maha olombelona izy tamin'izay fotoana izay teo anatrehan'ny devoly. Dia hitantsika ny Ntaolo malagasy dia manam-pahendrena ihany koa dia misy fomba fiteny tena hoe mahalasa saina mihitsy ny hoe ahoana ilay fomba fiteny malagasy le hoe ranona ny vatana vezivezy ny fanahy. Dia nefa ny Jesosy hitantsika fa hoe nentin'ny devoly izy tena hoe nony izy nitokana ny vavaka tany anefitra izy ao anatin'ny anohanana.
dia mipetraka hoe maha-olombelona dia ahoana izay tenin'ny Ntaolo izay hoe anoana ny vatana mivezivezy ny fanahy. Asa mety hoe inoka ty tafiditra ato amin'ity resaka hoe inona ny marina ity tsika dia misy fanontaniana foana rehefa manao an'ity hoe inona ny marina ity tsika. Sahala amin'ilay fitenin'ny kristianina sasasasany malagasy manao hoe saina vatana fanahy dia efa nitsitsika zany ary ara-baiboly manao hoe aina vatana fanahy no izy fa tsy saina vatana fanahy. Ty saina ao anatin'ny aina fa aina vatana fanahy corps âme et esprit. Dia manintsika io tsika eto satria ny Ntaolo dia miteny hoe fanahy mivezivezy ny fanahy. Nisy fangaroana kely nataony teo satria tamin'izany mbola tsy mazava aminy tamin'izy ny teny an'izany tsy mbola nafantatra tsara ny tena baiboly izy ao anatin'izany, mbola tsy nafantatra tsara ny tena tenin'Andriamanitra izy fa mahenoheno fotsiny ary niraisiny fa rehefa ao anaty rehefa tontolony tsy hita maso dia fanahy aminy, rehefa tontolony tsy hita maso dia fanahy aminy. Te ilaza ny tontolony tsy hita maso izy akoatra ny vatana, tsy mbola voazavany tsara le hoe aina vatana fanahy fa aminy dia vatana dia fanahy ny olona. Zay mifandraisany azy ka natonga azy ny teny an'izay fa ny zava-marina raha ny tena ho amarinina ny fiteniny ka amboaritsika kely somary ahitsy kely dia hoe raha anoana ny vatana mivezivezy ny saina. Zay ngamba ny tiany tenenina, mivezivezy ny saina satria rehefa noana ianao dia mivezivezy be ny sainao hoe ahoana ary aty mifaty avy fa noana aiza nahita sakafo. Zay le atao hoe mivezivezy ny saina. Tsy ny aina koa raha no mivezivezy fa ny saina no mivezivezy. Ka iny le tontolo tsy hita maso iny no mahatonga ny Ntaolo manao hoe mivezivezy ny fanahy zany. Le tontolo tsy hita maso zany no mikorotandrotana ny fieritreretany azy ary mibahana be tao amin'ny Ntaolo ny atao hoe saina satria ny fahendrena no tena resahan'ny Ntaolo ho amboniny ary zany fahendrena zany dia mitoetra ao anatin'ny saina, ao anatin'ny aina no misy izany fahendrena izany. Ary eto kosa nefa dia ny tenin'Andriamanitra moa dia fahendrena voalohany dia matahotra ny Jehovah ny fahendrena voalohany. Zay ny nataon'ny soratra masina ka zay mahatonga hoe ny fahatahorana ny Jehovah no fahendrena voalohany zany tokony ananan'ny olombelona. Dia eto zany te resaka tsika manao hoe fanitsiana kely raha naona ny vatana mivezivezy ny saina. Ary eto koa dia mety eritreretana ihany koa hoe azo mbola amboarina ihany koa hoe raha naona ny fanahy mivezivezy izy. Zay koa ngamba azo resahana satria raha hitantsika fa tsy ampy sakafo ihany koa ny fanahy dia mandehandeha etsero izy ka reny mahatonga le lasa makany amin'ny sekta, makany amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany, tsy tafatombona amin'ny fampianarana tsy misy kilema fa mivezivezy atsy satria naona. Misy ny olona makany am-piangonana dia resy lahatra izy dia manatona nefa ve tsy tomombana, tsy misy sakafo. Mety tonga ao izy ny saina ny akafa fa tsy mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety alahady izy no miangona fa latsinainy izy za tsy teny hoe mpangalatra koa fa hoy zako hoe rehefa latsinainy izy dia manohatra tsy misy diran'Andriamanitra mihitsy ny fiainany. Fa rehefa lahady indray izy hoy dia iangona indray dia eo izy zany mba ohatran'ireny dia efa tena religieuse be ireny mihitsy izy. Dia ohatr'izay zany hoe naona zany ny fanahiny, tsy ampy sakafo fanahy izy dia mivezivezy. Ary reny olona reny rehefa voafitaka tampoka ka misy fampianaran-diso misarika azy hoe misy fahagagana ary dia lasa miazakazaka hoe misy fahagagana ary fa tsy izy indray ty. Dia ohatrany tsy mahita an'izany izy ohatrany toerana no miazakazahana. Zany mahatonga sasany rehefa manao fanasitrahana izy tsy maintsy any Lourdes. Ahoana tsy maintsy any Lourdes no vao mahazo fanasitrahana vao mahita ny fahagagana avy amin'Andriamanitra fanasitrahana. Dia ahoana zany ianao raha ohatra any Ambohimbanga kely misy ianao ka tsy manana frais ianao andehanana any Lourdes dia ianao zany tsy mba mahazo an'izany fanasitranana avy amin'Andriamanitra zany rehefa mba mararaka mangataka aminy. Dia hitantsika zany fa misy fampianaran-diso be da be. Ny sasany asana misy any Ambondrobe ozy ny sasany mbola mety misy resahana an'izany angamba fa misy be da be ohatran'izany dia tena eo le mivezivezy le fanahy rehefa tsy ampy sakafo. Izay zany angamba no fanazavako. Zany hoe azo ahitsy amin'ny fomba anankiroa zany na hoe mivezivezy rehefa naona ny vatana mivezivezy ny saina, na hoe rehefa naona tsy mahazo sakafo fanahy ny fanahy dia mivezivezy izy amin'izay fotoana izay. Ia,
Mahazava be mihitsy n'izay fanazavana nentinao izay raha nadahery dia tena hoe isaorana ny tompo manolo-tsaina mampahafantatra ny marina. Izay moa zany no ezaka atao ato anatin'izao fandaharana izao izao no atao dia izay hoe ananatsika, andehanantsika ny marina, alalantsika ny marina, iainantsika ny marina, anatanterantsika ny marina. Fa anisan'ny zavatra tena hoe efa voalazany ranadahery teo ihany moa izay le hoe resaka ambondrombe. Efa nisy fanazavana nentinao hoe teo hoe ny fanahy rehefa hoe lasa ny olona anankiray na hoe maty ny olona anankiray dia miverina any amin'Andriamanitra ny aina. Fa nefa n'ity resaka ambondrombe ity dia io toerana io moa zany any Madagasikara, any amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa, ny akaikaiky ny toerana hoe ambanivohitra le izy, Ambomahamasina. Dia anisan'ny toerana tena hoe fanta-daza io toerana ambondrombe io. Dia iony ataoko ony zany le izy satria izaho mbola tsy tany fa araka ny resaka mandeha sy lazain'ny olona, mino fa mety hitantsika any amin'ny YouTube any le izy raha ohatra ka hoe manao recherche tsika ohatra, fa hoe toerana itoeran'ny fanahin'olona maty zany io toerana io. Dia tendrombohitra anankiray zany le izy feno zavona be mihitsy noony. Dia tsisy olona afaka miditra any, tsisy olona tafiditra any. Fa rehefa hoe manakaiky an'ilay toerana zany, akaiky ny atongavana any amin'ilay toerana, dia ohatrany hoe maheno fanahy mitabataba, ohatrany hoe maheno olona mitabataba be mihitsy zany ao anatin'io toerana io. Dia tsy haiko hoe afaka manakambara amin'izay ve ianao ranadahery hoe ahoana ny fahamarinany ilay hoe rehefa maty ny olona anankiray dia miverina any amin'ny an'Andriamanitra ny fanahy, nefa ny lazain'ny olona fa ao amin'io toerana io misy fanahin'olona maty no mipetraka amin'ny toerana io. Dia tiana mba horesahana kely angaman'izay mba entina hanazavana ny saintsika zany hoe inona marina ny tena marina, hoe makaiza marina ny fanahin'ny olona makany amin'Andriamanitra ve zany sa misy toerana tokotrany hoe afaka andehanan'ilay fanahin'ilay olona. Tsara mihitsy aloha mialohan'ilay izy aloha zany dia satria miresaka maty zany ianao dia tiako resahana zany hoe rehefa maty ny olona dia voalazanao teo ilay izy hoe ny vatana aloha dia efa mijanona, ny vovoka miverina vovoka zany mijanona iny ny vatana izay teto tany io, ary izay vatana izay nitoerany ny fanahy sy nitoerany aina io dia mijanona vovoka io. Ary hitantsika mihitsy fa mijery olona maty tsika raha miandry faty aloha tsika raha malagasy matetika mahafantatra an'izany atao hoe miandry faty, dia hitantsika mihitsy hoe ohatrany lasa toy ny fanaka fotsiny sisa ilay olona fa nisy zavatra niala tao, hitantsika mihitsy hoe nisy zavatra niala mihitsy tao. Dia ilay hoe afaka ny ainy, niala ny ainy ny fanahany koa tsy ao. Fa isika izay mahalala ny ten'Andriamanitra dia mahalala hoe na lay ainy lay âme zany raha kristianina izy ka nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy dia miverina any amin'Andriamanitra avokoa ny ainy sy ny fanahiny satria mifaningotra ny fanahiny sy ny ainy ka dia tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra ny fanahiny. Dia iny moa zany miakatra any paradisa. Fa ny toerana anankiray dia ho an'ny olona izay tsy nandray an'i Jesosy ho tompony sy mpamonjiny dia rehefa maty izy dia mitafasaka daholo ireo singa anankitelo ireo, ny vatana tavela eto an-tany, ny fanahin'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra, ary ny aina kosa dia makany amin'ny fiainantsika. Tafasaraka ilay singa anankitelo zany dia maizy antsika rehefa maty ka tsy nandray an'i Jesosy tompony sy mpamonjy ny olona. Ary eto moa zany tsika miresaka hoe raha fanahy ratsy zany ny ao amin'ilay olona nanjaka tao amin'ilay olona dia mazava ho azy zany fa tsy nanana fahefana zany ilay fanahy nisy tao amin'ilay olona dia miverina an'Andriamanitra iny, fa ilay fanahy ratsy izay nanjaka tao amin'ilay olona koa dia iny koa miverina any amin'ny tompony ihany koa, dia ny fanahiny devoly zany miverina amin'ny devoly koa ny fanahiny izay nanjakany tao. Ary io fiainantsika io ny olona ao amin'ny fiainantsika dia tahaka an'asy zasy ianao zao ihany conscient, zany hoe mahatsiaro tena
fa saingy tsy afaka manao ninina intsony satria tsisy tsony le fanahy izay fanahy zay afaka mitondra anazy ho any amin'Andriamanitra. Zany hoe ilay fanahy izany dia karazana ohatrany hoe fitaovana napetraka Andriamanitra tao ananantsika izany hoe ohatrany hoe zany hoe amin'ny teny vazaha fa ananantsika tombony zany angamba amin'ny teny gasy zany ananantsika tombony mba ahafahana mitondra antsika ho any an-danitra zany ho any amin'Andriamanitra izy ho any amin'ny paradisy. Zany hoe ohatrany hoe fiara angamba zany ohatrany hoe raha misy zao hoe ligne ataoko hoe misy bus angamba, misy bus ataoko hoe ligne tsy tadidiko intsony ligne Madagasikara fa ataoko hoe ligne 12 ve sa ligne firy le makany Tanjombato, mety mbola matadidy ela angamba zany ligne 12 angamba. Ka raha ho an'ny Tanjombato zany ianao ho any amin'ny tanjona ho any amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ligne 12 no andehananao. Ka raha tafiditra ao amin'ny ligne 12 io ianao dia tonga any Tanjombato ianao. Fa raha tsy tafiditra amin'ny ligne 12 ianao fa ligne hafa na tsy nandeha ligne mihitsy ianao dia tsy tonga any Tanjombato, tsy tonga any amin'ny tanjona. Dia ohatr'izay zany no tiako sarisary azavaina amin'ilay izy zany hoe mila tafiditra ao anatin'izay fanahinao zay foana ianao zany mifaningotra amin'io mitoetra amin'ny fanahinao io satria fanahinao tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra. Fa raha tafatoetra amin'ny fanahy ratsy kosa ianao dia any amin'ilay tanjona tsy tanjona fa any amin'ilay fahaverezana no misy ianao dia any amin'ny fiainantsika ianao fa ny fanahin'ny devoly koa miverina amin'ny devoly ihany koa. Dia ohatrohatr'izay ngamba le asa raha le fanontaniana hatreo ve sa mbola tsy voazavako izy teo? Ambondrobe ngamba nresahanao teo? Ambondrobe le izy raha ohatra zao hoe manaraka an'izay fanazavanao zay dia ohatra hoe ny fanahin'olona voavonjy ihany zany no miverina any amin'Andriamanitra fa ny fanahy tsy voavonjy zany mandeha amin'ny toeran-kafo. Ny aina zany hoe le fahatsiarovana tena le aina rehefa mifaningotra amin'ny fanahy dia miverina any amin'Andriamanitra ity aina ity. Zany hoe fahatsiarovanao tena matsiaro tena mihitsy ianao makany amin'Andriamanitra satria le fanahy napetraka Andriamanitra tao fa le fahatsiarovan-tenanao le maizy ianao ao anatinao ao iny le aminy, iny le aina resantsika. Ny aina zany no miverina miaraka amin'Andriamanitra raha ohatra tsika ka nandray an'i Jesosy ny tompo sy mpamonjy ary ny fanahin'Andriamanitra dia nanjaka tao amintsika dia miverina any amin'Andriamanitra isika zany. Fa le miresaka amin'ilay ambondrobe teo karazana ohatrany efa misy fanompo-tsampy angamba nilazako azy tao ambondrobe tao ary no amasinon'zareo foana le fanompo-tsampy. Zany hoe izay ireo zay nompo sampy rehetrarehetra zany dia mandray an'ny devoly ho tompony fa dray tsy tonga saina izy ary eo ny zava-doza tsy tonga saina izy mbola mety misy voavonjy ihany le tsy tonga saina fa misy le tena manao fanahinina mihitsy, misy tena manao fanahinina. Io moa tafiditra amin'ilay atao hoe blasphème, zay moa fiteny vazaha le hoe blasphème. Hoe tena ahoana zany blasphème zany misy dingana be be ny atao hoe fitenenana ratsy ny fanahy masina zany izy io. Ary izay ny zava-doza ao ambondrobe zany dia tena fitenenana ratsy ny fanahy masina ny zavatra misy ao. Ary izay ny zava-doza satria ao Matthieu toko fa 12:1-7 zao dia ahitantsika hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo marina hoe Jesosy no miteny azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenana ratsy samihafa rehetra hozy izy fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenana ratsy ny fanahy masina. Ary na iza hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hazo famelan-keloka ihany, fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba hazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy izy. Eto zany tena mahery be zany teny zany. Ary le ao ambondrombe dia tena miteny ratsy ny fanahy masina ny zavatra misy io. Inona moa ny atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina? Ny miteny ratsy ny fanahy masina dia satria fanahy masina manambara fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ary ny voninahitr'Andriamanitra no entin'i Jesosy Kristy ary ny ainan'i Jesosy Kristy. Ary izay rehetra misehoana manasitrana azy izy dia manasitrana Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra feno sy tanteraka. Fa ny zavatra hitantsika dia tao amin'ny fariseo misy fitenenana ratsy voalohany ny fanahy masina izay nambara tamin'izany hoe
ny teny zany ny fariseo hoe ny amoahany Jesosy ny démonia ony dia amin'ny herin'ny Belzebota. Zany hoe le herin'Andriamanitra zany a lazaina fa herin'ny Satana. Zay ny atao hoe miteny ratsy ny fanamasina. Fa ny teny ratsy ny fanamasina zany dia tena zava-doza tsy azahoana famelan-keloka mihitsy, satria ohatran'ny hoe mamadika ny tsara ho ratsy ary manambara ny ratsy ho tsara. Zany hoe fahefana zay entinao manambara ny tenin'Andriamanitra, fahefana zay avy amin'ny fanamasina dia lazaina fa fahefana avy amin'ny devoly. Zany hoe miteny ratsy ny fanamasina dia milaza fa ny fanamasina dia devoly. Zay mihitsy zany ny tena miteny ratsy ny fanamasina. Ohatran'ny hoe manopa ny fanamasina zany ianao amin'izay fotoana izay miteny hoe miteny ratsy ny fanamasina. Izy io misy dingana be da be satria mahatonga ny olona tafiditra ao anatin'izay dia ahitantsika hoe tsy tonga ho azy eo izy fa voalohany aloha ohatran'ny hoe manao zay mampalahelo ny fanamasina aloha ilay olona, mizatra izy manao zay mampalahelo amin'ny fanamasina, manazimbazimba ny fanamasina. Dia rehefa mihitatra izay zavatra izay dia manjary misy afo eno zany, misy malahelo ohatra zany tena hoe manao zay mampalahelo ny fanahy, tena manao zay mampalahelo ny fanahy ary tena eo amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7-10 moa ahitantsika an'izay raha jerentsika hoe Tesalonianina voalohany 5:7. Aza mamono ny fanahy izy. Aiza mamono ny fanahy, zany hoe mamono lay afon'ny fanahy, zay zany le izy. Dia mamono ny afon'ny fanahy zany rehefa mihitatra indray zany zay dia masa manamafy le olona ao amin'ny Hebreo 7:7-7 ahitantsika zay manamafy. Ary zany fanamafisam-po zany rehefa mihitatra ihany ny mafy dia manjary manana saina miboriko makany manao zay tsy mahamendrika zany ka ilaza fa ny tsara no ratsy ary ny ratsy no tsara. Dia efa tafiditra lalina izy satria zay le eo amin'ny Isaia 5:9-20 na ahitana an'izay, na eo amin'ny Romana 2:9-20 ahitantsika an'izay fiseho-javatra zay. Rehefa feno ny fivoarana zay faharatsiana zay na atao hoe fanamafisam-po zay misy eo amin'ilay olona dia tafiditra izy amin'ilay atao hoe miteny ratsy ny fanamasina, ary tsy hitaona azy intsony ny fanamasina mba hiala amin'izay satria tsy hibebaka intsony ary zay na tena hita hoe tsy hitaona azy intsony mihitsy ao amin'ny fibebahana ny fanamasina satria efa tena tafiditra ao anatin'ny mpanohitra tanteraka izy. Ary zay ny zava-doza amin'ilay ambondrobe, le amin'ilay ambondrobe zany efa tena tafiditra ao anatin'izay hoe ny ratsy navadika ho tsara, ny tsara navadika ho ratsy. Efa tonga ao amin'ilay faratampony ny atao hoe fitenenana ratsy, fanamafisam-po, ary tena tafiditra ao amin'ilay hoe tena hoe efa ny zavatra atao rehetra efa manohatra mamadika ny ratsy ho tsara ary miteny ratsy ny fanamasina satria ny ratsy ny fanamasina sy ny herin'Andriamanitra ireny lazaina fa ratsy amin'izao fotoana izay. Ka eto zany dia ohatran'ny tsy haiko rehefa mitsiditsidika eo angamba rahalahy Victoire mety hanakambara koa izy ngamba ao anatin'izay resaresaka izay mety tsika fitenena izy raha sitraka ireo miravavy. Makasitraka Ranadahery, makasitraka Andravavy Julia ihany koa, verina kely afa tsy maharitra mihitsy. Mahafinaritra be le fanazavana hoentinao Ranadahery, tena misy zavatra be azo raisina mihitsy ao anatin'ilay izy. Fa aleo aloha ngamba hoenoantsika indray Ranada Victoire, menana azy avy hatrany, menanao Ranada Victoire ny fitenenana fa misy efa manakambara ihany koa ianao anatin'ity fandaharana ity moa zany. Mahafinaritra be ny fizarana dia menanao indray ny fitenenana. Sitraka ny fitenenana dia mbola merina fiarabanantsika tsirairay avy moa ny eto amin'ny plateau sy ny izay manaraka antsika any amin'ny tambajotra egny Jesosy daholo. Nanana fanontaniana maromaro ihany moa za fa efa voavaly teto tanatin'ny famelabelaran'ny Ralahery sy tao anatin'ny fanontaniana izay efa napetraka teto efa voavaly, fa misy zavatra anankiray hitako hoe fondamental mialatsina amin'ilay fananganona fitenenana anatin'izao resaka antsika zao, satria ny thème antsika hoe ny fanahy no maha olona. Efa nanazava hoe inona mpanahy, inona moa ny atao hoe olona, dia ny fanontaniana tiako apetrako ngamba sy mary verina kely amin'ilay bazy antsika Ralahery eto hoe afaka azavazavaina ve hoe inona ny antony nahatonga izay fomba fitenenana zay hoe ny fanahy no maha olona, inona ilay fanahy eritreretin'ny Ntaolo malagasy tamin'izany fotoana zany nahatonga hoe ino no
maolona satria zavatra tonga ao an-tsaiko en fait tsy le fanahy resahantsika eto le izy fa le fanahy ohatrany hoe fahendrena sy fahaiza miaina na toetra izay mampiavaka antsika tamin'izany tamin'ny biby tsy manana an'izay dia aiza hoe zany fifandraisan'izay manoloana an'ilay fanahy izay fahitan'Andriamanitra antsika koa dia mazava ho azy moa misy fanontaniana foana koa tia fapetraka manoloana an'izay hoe koa ny fialan'ny anjely nareo zavatra hafa izay namboarin'Andriamanitra dia ajanoko eo aloha nany resahana oui avavirata en Jesosy Chantal. Makasitraka Nada Victoire mikasika ny anjelana ohatra nefa voazavandra teo teo afaka mbola tsindriana moa zany raha ohatra ka anapiky kely izay fanontaniana Nada Victoire zay angamba raha Nada Hery miresaka amin'izay resaka hoe taolo inona no tena nahatonga izay hoe rak'izay fanontaniana Nada Victoire zay dia misy ihany koa ilay teny taolo hoe very fanahy mbola velona. Dia amenanao avy hatrany angamba ny fitenenana hoe ahoana zany ny fandraisanao izay fanontaniana anankiroa izay hoe very fanahy mbola velona sy hoe ny fanahy no maha-olona dia amenanao avy hatrany ny fitenenana. Teo moa misy fanitsiana ihany izay mikasika very fanahy ny fanahy maha-olona zany ny fanahy maha-olona ny ay le hoe mivezivezy ny fanahy misy sady fanahy maha-olona efa nazavaina teo hoe fanahy maha-olona zany hoe raha somary itiana ampiana angamba le izy dia hoe ny fanahy no mampiavaka ny olona amin'ny biby zay angamba mety filazana azy hoe zay angamba ny tokony ho fitenenana hoe ny fanahy zay angamba ny tian'ny tolo resahana hoe ny fanahy no mampiavaka ny olona amin'ny biby dia eo izy zany miteny hoe satria ny olombelona manana fahendrena ny olombelona manana firaisana manana ireo le heverina hoe ao anatin'ilay atao hoe fihavanana sy nataony tolo ambony dia ambony ny atao hoe fihavanana tsisy maharatsy an'izany fa ny tena zany ny havahany amin'ny biby zany no tena naseho ny tolo ao anatin'izay fa indraindray izy le fanahy resahany io dia le saina ny tena resahany ao anatin'le izy zany hoe mampiavaka ny olona amin'ny biby ny sain'ny olombelona zay ny tiano resahana ao anatin'le izy fa eto amin'ny tenin'ny soratra masina kosa dia hita mihitsy izay endrika izay zany amin'le hoe ny fanahy no maha-olona amin'ny zavaboary noariny taty aoriana satria ny fanahy ihany no mampiavaka ny olombelona amin'ny biby ny olombelona manana ny fanahy zany hoe aina vatana dia misy ny fanahy fa ny biby kosa tsy manana fa tsy ny aina dia vatana satria raha ohatra ka nanana fanahy ny biby dia nafantatra izy ary mivavaka koa zay tsika zay tsy ahitantsika hoe saka mivavaka na alika mandoalika mivavaka tsy mahita an'izay tsika satria ino ny fandraisana amin'ny Andriamanitra dia zay zany mampiavaka antsika olombelona hoe afaka mivavaka isika afaka mahalala n'ilay nahary antsika isika fa ny biby izay indraindray dia heverin'ny fahenao ny tompony fa itsika kosa dia malala fa ny tompontsika ilay nahary antsika dia misy zany atao hoe Andriamanitra izay ataontsika hoe Andriamanitra andrenana nahary izany dia avy eo tsika nanodalina dia nangataka dia nivavaka dia nahita n'izany Jesosy Kristy izay tonga teto tany Andriamanitra namangy antsika zay ngamba le fanontaniana anakay dia misy koa le hoe ahoana zany hoe maty fanahy mbola velona sa very fanahy mbola velona misy fitenenana koa zany maty fanahy mbola velona ve sa very fanahy mbola velona dia angamba no resantsika dia le hoe very fanahy mbola velona no izy zany hoe very fanahy zany hoe natao akilabao natao tena nangina mihitsy ilay fanahy amintsika nefa tsika mbola velona natao hoe mbola velona moa dia misy aina misy fahatsiarovatena natao hoe velona misy aina ary ny ahafantarana hoe manana aina ny olona dia maka-rivotra izy dia mamoaka rivotra respiration moa zany tenena zay dia mbola miaina izy zany ary mbola misy tempony fony mbola maka-rivotra sy mamoaka rivotra ny tratrany na ny avokaavoka dia ozy ny dokotera mbola velona ny olona io dia ohatrohatr'izay koa zany dia hoe mbola velona fa ny fanahy very zany fanahy zany ankilabao tafasaraka amin'ny aina ny fanahy no dikan'izay zay eno no ahitantsika an'ireny le olona hoe voagejan'ny satana izy
zany hoe voafatotra izy, ilay fanaratsy no maka toerana sy mibahana eo amin'ny fiainana ary mibaiko eo anazy tanteraka. Zany hoe ilay fanahy zany very zany le fanahy napetraka Andriamanitra tao satria voageja ilay olombelona. Ary eto ny tsara resahana fa maninona moa maka fanahy, maninona ny fanahy no alain'ny Satana, de iny mihitsy maizy an'ilay zavaboary, iny mihitsy maizy ny olombelona. Zay no mahatonga antsika miteny amin'ny soratra masina dia mazava mihitsy fa ny fanahy no maha olona. Matoa ny fanahy foana no tediavin'ny Satana hogejaina, hogadraina, satria rehefa gadrainao ny lohany dia ny ambony rehetrarehetra voageja daholo. Rehefa gejainao ny fanjakana eo amin'ny firenena anankiray dia ny vahoaka manaraka ho azy daholo na maro be ary izy. Ka rehefa gejainao zany ny fanahy dia manaraka ho azy ny vatana sy ny saina ao anatin'izay. Dia zay no mahatonga hoe iny zany no tena maizy azy, dia ny fanahy zany no maha olona ao amin'ny lafin'izay. Ary iny fanahy mihitsy ny tokony zava-dehibe amintsika olombelona, satria iny no hitondrantsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Satria rehefa tsy hitondrantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay iny dia tapitra fotsiny ny fiainantsika hatreto fa tsy tafiditra amin'ilay mandrakizay. Mijanona fotsiny amin'ilay fiainana eto an-tany dia mbola mety ataoko hoe mbola hiandry any amin'ny fiainana tsy hita, mbola miandry fa avy eo kosa dia tapitra teo. Fa raha te hiaina amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia raisiny Jesosy ho tompo sy mpamonjinao dia hiaino ny tenin'Andriamanitra, dia oka hitombo ny fanahinao fa tsy hietry ka atonga ho very dia tsy very ianao fa aharitra mandrakizay koa fiainanao. Ia, makasitraka raha nadahery tsara be zay point anankiray no mafisinao zay tany am-piandohana moa ianao teo teny hoe nisy fotoana Jesosy rehefa andeha dia mitsofi ny mpianany hoe raiso ny fanahy masina. Zava-dehibe ny andraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika satria ahafahantsika mandray ilay fanahin'Andriamanitra dia mitarika antsika hibebaka. Ny asan'ny fanahy masina moa dia be dia be hoe mpampatsiahy izy, mpampiaiky izy, mpitarika antsika makany amin'ny marina rehetra, zay asan'ny fanahy. Fa zany hoe ny olona anankiray zany raha ohatra ka tena teo arak'izay fanazavanao zay raha ohatra ka tena teo voavonjy makany amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy miditra eo amin'ny alalan'i Jesosy. Zany hoe tsy maintsy mandray an' Jesosy izy mba hameloman'Andriamanitra n'ilay fanahy zay tsy hoe maty moa zany ilay fanahy satria hitsika izay fomba fiteny gasy zay hoe maty fanahy mbola velona, very fanahy zany arak'izay fanazavanao zay hoe very fanahy mbola velona ilay olona. Dia tsy maintsy mitodika amin' Jesosy izy mba hahafahan'ilay fanahy hiverinao amin'Andriamanitra, hahafahan'ilay imagin'Andriamanitra zany hiverinao amin'ilay olona anankiray. Dia tsy maintsy hoe mandray an' Jesosy zany ilay olona. Dia zay moa ilay voalaza amin'ny Galatiana toko 4 hoe fa rehefa tonga hozy izy ny fotoan'androny dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambany lalàna mba navotana izay ao ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Zany hoe hatsangana indray zany ny olona, zany hoe ny olona rehetrarehetra zany mila mandray an' Jesosy mba ho tonga tafiditra ao anatin'ilay hoe hatsangana indray ho tonga ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe misy an'ilay fihetsika nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany any hoe raiso ny fanahy, satria mino an' Jesosy ilay olona dia nandray ny fanahy ho tonga zanak'Andriamanitra arak'ilay ao amin'ny Jaona toko 1 ao ilay hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe manomboka eo zany dia tafaverina ilay fanahy izay mety hoe very ilay fanahy teo aloha satria mbola tany amin'izao tontolo izao ohatra fa tamin'ny fotoana nandraisany an' Jesosy zany teo nanomboka avitra ilay fanahy satria nandray an' Jesosy izy dia nomen'Andriamanitra an'io hery io ahafahany ho tonga ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe nisy fananganana nataon'Andriamanitra zany tao ho tonga lasa zanak'Andriamanitra. Dia tsara be izay point anankiray izay raha nadahery fa hitako hoe tsara mafisiny izay hoe ny zava-dehibe zany amin'izao andro faran'izao dia hitantsika hoe rehefa nanota zany da maseva dia nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Dia Andriamanitra nefa ny amin'ny Andriamanitra fitiavana anazy dia ozy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy hoe miainga avy amin'i Jesosy indray zany no ahafahantsika miverina mihavana amin'Andriamanitra mba hahavonjy an'ilay fanahintsika. Tena tsy maintsy mihavana amin'i Jesosy satria Jesosy ny mpampihavana antsika amin'Andriamanitra, izy ny mpanalalana daonko zany rehefa tsisy an' Jesosy tsika tsy possible mihitsy no tonga na fiainana mandrakizay. Raha arak'izay fanazavana nadahery izay dia fa satria fa mandroso ihany moa fotoana fa asa raha mbola nisy point kely amin'izay raha nadahery hanamafimafy koa marina satria mety hoe
kristianina ilay olona fa mety hoe mbola tsy nandray an' Jesosy izy, mety hoe mbola tafiditra ao anatin'ilay hoe mbola very ny fanahiny ve, mety hoe tsy fantatra, mety hoe mbola misy olona mbola voasambany mihitsy ny miaina an'izao fandaharan'izao dia androany fantany hoe izany tena mila famonjena ny fanahiko araka ilay efa voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehetra teo. Ka averiko any aminao fanadahery hoe mbola manana zavatra azo ambara ve ianao amin'izay alohany amara-paranantsika sy izay mbola mety fanontaniana faraparany apetraky ny journaliste eo ihany koa. Misaotranao anabavy ary tena tsara be ilay fampidiranao an'ilay resaka teo satria mikasika ny famonjena ny aina amin'ny alalan'ny fanahy ilay resaka ary marina mihitsy ny teninao ary ny zavatra tsaroko avy hatrany ao anatin'izay resaka izay dia mibaiko an'i Jesosy ho amintsika kristianina. Tsy manana baiko be da be izy fa baiko tokana ihany ny tenenina. Ataovy mpianatro ny firenena rehetra, baiko izany. Mitoriany filazantsara amin'ny olona mbelona rehetra ny dikany. Baiko iray ihany ireo hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra sy ilay hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, baiko tokana iray ihany ireo zavatra. Maninona izy tsy nanao baiko hafa fa io nataony loha laharana, tsy niteny izy hoe tsy trano daholo ny olona marary rehetrarehetra, tsy nanao baiko an'izay izy fa niteny izy mametratanana marary dia misitrany ireny, fa izy tsy nanao baiko an'izay zavatra izay. Ny dikan'izany zany raha misy mitory filazantsara diso ka ny fanasitranana no ampisehony voalohany ho karazana baiko sy asandrana dia mety ho diso izy. Raha zavatra hafa koa no asandrana dia mety diso izy, fa reny manaraka fotsiny ireny. Fa ny tena asandratra voalohany amintsika kristianina na ato amin'ny fiainantsika dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Inona ny antony? Satria isika teo nahita fa hoe misy olona very fanahy mbola velona. Ka raha very fanahy mbola velona tsy avy amin'ny tsony satria fa voagety izy, migadra izy, voafatoka izy, tsy izy mihitsy nafahany miantso hoe voavoaka, tsy afaka miantso akory izy ary tsy ho hitany kory ary izay fivoahana. Fa isika izay aty avelany olona afaka, olona manana ny Jesosy toko sy mpamonjitsika, olona manana ny hery rehetrarehetra, mahalala ny marina fa Jesosy ihany ny fahamarinana, Jesosy ihany ny lalana fahamarinana ary fiainana. Dia isika no mitondra an'izay filazantsara izay, isika no miantso ilay olona, isika no manafaka ilay olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ilay teny manafaka satria Jesosy sady mpanafaka izy ka rehefa torianao izy dia misy hery izay. Rehefa mitory ny filazantsara ianao, tsy ianao no mitory fa fantsona fotsiny ianao, fa ianao fantsony ny voahan'ny tenin'Andriamanitra izay fanasy fiainana ka afaka mitondra ny fiainana ho amin'ny olona izay voagejy iny, izay very fanahy iny, hiverina ilay fanahy sy fiainana amin'ilay olona ka ho tapaka ny jiogajoga rehetra mamatotra azy, satria rehefa tafiditra miambahana miditra ao aminy ilay teny fiainana dia ho rava ny herin'ny Satana. Ary ianao izay mivavaka no miantso ihany koa an'Andriamanitra ary nivavaka sandratra ao dia manampy ny ady eny amin'ny rivotra, satria tsika tsy miady amin'ny nofo aman-draha fa eny amin'ny rivotra eny misy ady eny, ny Satana sy ny anjenin'Andriamanitra miady eny ambony eny, mivavaka izay asandratra ao dia manampy an'izany ady izany ka mitondra fandresena ho amin'ilay ady atrehanao masomaso ihany koa. Fa tadidio fa ny zavatra miseho rehetrarehetra eto amin'izao tany izao dia misy mialoha azy any amin'ny ady eny amin'ny rivotra izay vao tanteraka izy. Raha marary ilay olona dia misy vavaka sandratra ao, misy ady any amin'ny rivotra any eny amin'ny tsitamaso ka mandresy ka manapaka an'ilay zioka dia sitrana ilay olona rehefa aveo. Izay zany mila fantatritsika kristianina, mila mivavaka tsika ary eloavan'ny vavaka daholo ny zavatra ataontsika fa mitory ny filazantsara ny tsy maintsy ataontsika ity baiko nataon'Andriamanitra zany. Ary zany mahatonga ny Paoly manao lozako raha tsy mitory ny filazantsara, loza ho antsika kristianina raha itsika ny tsy mitory ny filazantsara. Ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny fiainantsika ho hita amin'ny mason'ny olona manodidina, ny filazantsara tohitsika amin'ny teny, filazantsara tohitsika amin'ny toetratsika, fa zany rehetrarehetra zany sy ny fomba fiainantsika rehefa isika ny fanasin'ny tany hita ao amintsika zany mangetaeta n'Andriamanitra tsy akijanony zany mba hatahitra koa ny hafa hoe fa inona ary mahatonga nyity olona ity mangetaeta n'Andriamanitra foana, mitady an'Andriamanitra foana, zany Andriamanitra zany Jesosy Kristy zany foana no asandrany, zany Jesosy Kristy zany foana ataony tena hoe ambony amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Dia mba gaga ilay olona nefa mandeha ilay fiainany, nefa dia gaga ilay olona hoe manana fahoriana be izy nefa tsy hita eo amin'ny endriny mihitsy, zany hoe
mitanondrika izany fa mitraka foana izy amin'izany Jesosy Kristy resany zany mba tiako hananany zany Jesosy Kristy zany no sisa de rehefa zay le fahazavana le izy ao anaty aizina mba voasaky le mahafahazavana antsika no ny etaeta eo amintsika satria fanasiny tantsika dia izay ny zavatra tena tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika mitory ny filazantsara fa nofa reny manafaka ny olona voagetra manafaka ny olona zay very fanahy mbola velona fa be da be ny very fanahy mbola velona ry havana malala zay mieno eto tady dio fa tompona ndraikitra tsika am'izao zavatra miseho eto amin'izao tany zao tompona ndraikitra tsika kristianina indrindra manoloana ireny fampianaran-diso manjary makabahana etseho reny satria isika azy de tsy hitakory izay baiko nataon'i Kristy izay ka tsy narahantsika manatanteraka an'le baiko ve isika fa raha tena manatanteraka an'le baiko tsika ka isika kristianina mitonona kristianina rehetrarehetra io no manatanteraka an'le baiko de tena misy fitoriana filazantsara goavana be mihitsy satria mitambatambatra daholo le fitoriana kely eo amin'ny fiainantsika de hita misongadiny tsika ka rehefa hita misongadiny tsika nahoana no ny hafa indray no misehoseho ankety maninona sasany indray manao hoe rally de miracle manao raliana miracle sasany fa nga miracle moa nadefasan'Andriamanitra atsika eto amin'ity tany ity mibaiko nataony mitoriny filazantsara fa miracle anazy fa isika tsy tsika mihitsy no tokony anao zany hoe anao miracle misy ny miracle fa tsy zay ny tokony elo lalana fa ny fitoriana filazantsara ny filazana ny marina Jesosy Kristy no lalina famarinana ary fiainana izay ny tokony hisy voalohany amintsika raha manatanteraka ny baikony tsika tsy tokony ohatr'izao ny fiainana ary tsy tokony ho ela fa tokony ho vetivety de ho avy tokoa Jesosy akatsika hoeny amindrao zay ngamba no tena tiako apetraka mihitsy fa tena inona ny marina tory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra inona ny marina ataovy mpianatro ny firenena rehetra i Jesosy amen mihitsy kasitraka ranadahery Ranada Victor ohatra ny mbola ahitena de averitsika hany nametraka fanontaniana Ranada Victor te fahasavovary be le fanontaniana efa madivadiva ihany moa tsika fa averiko any aminao ny fitenenana alohan'ny indra namba Chantal de makasitraka koa raha lahery tamin'ny famalinan'ny fanontaniana mazava de mazava ny fanontaniana ary zany matoko fa mazava amin'ireo mpanaraka atsika koa de fa mamaraparana anazy ngamba ny atsika raha ny fotoana ny jerena de tenina hoe afatra ampitaina ho an'ireo manaraka atsika raha lahery momba an'izany hoe ny fanahy ny mahaolona inona zany tokony atao atsika manoloana ny fanahy atsika mba hitazomana an'izay mahaolombelona atsika zay indrindra manoloana ny fananatsika an'Andriamanitra kasitraka avy eto any de valiko angamba hoe tokony aoka ometsika sakafo tsara le fanahintsika fa io ny tena maizy atsika mampiavaka atsika amin'ny biby rehetrarehetra dia manana anitsika ka andeha ho fahanana sakafo izy io mba hitombo ho kolokoloana izy io mety variana manko na hoe andeha homena sakafo ny sainy de lasa mianatra de be diplôme fa firifiro ny olona be diplôme tena savant be mihitsy ary nefa very ny ainy ary tafasaraka tamin'ny fanahiny dia betsaka izy ireny fa tokony mba tsy sarahantsika amin'ny fanahintsika mba hiverenantsika any amin'Andriamanitra ho azo antsika fiainana mandrakizay de andeha homena sakafo mandrakariva ifanahy io mba hatanjaka sy hitombo ary asina équilibre mihitsy zany asina équilibre nisaky ny olona ataony hoe ny fanahiny ihany meny de vatany velany eo nefa tempolon'Andriamanitra koa ny vatanao ketraka eo ny vatanao dia tsy tody amin'le fandehana ianao satria andeha hitory ny filazantsara ianao mety andeha topotra ianao hoe amin'izany mety any ambanivohitra ianao ka raha ohatra ka ny vatanao marofy de tsy lasa tokony havita 50 kilometatra ianao de mahatety tanàna anankiray ihany ny vitanao satria 10 kilometatra ny vita ny vatanao ilaina mena sakafo ny vatana de zay na ny vatana ny fahasalamana tandrovina satria tempolon'Andriamanitra ny saina ihany koa tsy atao marofy satria nomen'Andriamanitra saina ianao ka iny sainao iny ihany koa no afaka mamantatra izay tenin'Andriamanitra sy ahafahanao ihany koa mitondra izany tenin'Andriamanitra zany ary io no talenta resahana ny talentany ny ainy ny sainao io efa misy mana-talenta ianao de iny talentanao nampitomboinao amin'ina moa entinao hitombo izy io amin'ny fitoriana ny filazantsara dia rehefa vita ny sakafom-panahy be diplôme ianao na tsy be diplôme ianao fa ary saina tsara fa tsy hoe marary saina
dia zay koa manko mila tandremana izy avela rari-saina koa ny sainao fa aoka ho feny fahasalamana dia avy eo koa ny fanahy mba homeo sakafo koa ny fanahy dia rehefa menao sakafo ny fanahy dia équilibré tsara zany izy telo ireo dia afaka anatanteraka tsara n'ilay baikon'ny tompo manao hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany olombelona rehetra zany dia mety olona mahantra zany, mety olona tontonona zany, mety olona manan-karena zany, mety olona tsy salamalama vatana zany, mety olona tsy salamalama saina zany, mety olona ari-saina tanteraka zany, mety ho zazakely zany, mety ho tanora zany, mety olona olon-dehibe zany ary mety olona antitra zany. Aoka zany hitory amin'ny olombelona rehetra isika. Ary amin'ny firenena rehetra dia tsy hifantoka fotsiny hoe amin'ny malagasy zany fa tokony hitory na amin'ny vazaha zany. Nomen'Andriamanitra saina ianao mba hianatra ka mahay miteny frantsay dia mitory amin'ny frantsay. Nomen'Andriamanitra saina ianao hanay hiteny anglisy dia mba mitory amin'ny anglisy. Dia zany hoe ny firenena rehetra tsy mila mandeha tseroa fa rehetra Frantsa ianao dia efa eo daholo ny firenena rehetra. Mitory koa zany amin'ny silamo fa tsy andeha hiteny ianao hoe za tsy hitory amin'ny silamo fa ireny manko zao. Mitory amin'ny olombelona rehetra, na olona voagejy io, na olona diso fampianarana io, na izy io na izy, na mpitondra fivavahana azy io dia mitory amin'ny mpitondra fivavahana. Indreo fampianaran-diso no entiny ka mety ho afaka izy fa tsy fantatrao izay amokatra na ny nafafinao androany na ny apitso, na ny nafafinao tato-kaviana tato-kavanana, na ny nafafinao taiza na taiza, tsy fantatrao fa ny tompony mampitombo an'izy ireny dia ho azy rery ny voninahitra. Amen. Ya, makasitraka Ranadahery, makasitraka fa feno dia feno fanazavana dia alohan'ny amaranantsika ny fotoana angamba manana fitenenana farany ve Ravavy Julia alohan'ny amaranantsika ny fotoana? Eto am-pamaranana angamba dia tena hoe misaotra sy makasitraka ny Ranadahery tamin'ny valim-panontaniana izay nentintsika efa maromaro moa ny fanontaniana izay napetraka dia izay ny tanjona ny hoe inona ny marina, fahafantarana ny marina amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra tsy miala amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe nahazahoana ilay hoe saina mety hoe iovaova maro ny zavatra mety hoe tsy fantatsika fa ny fanazavana rehetra dia tsy niala tamin'ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe makasitraka fa zava-dehibe ho antsika olombelona io fananantsika ny fanahy io dia araka izay efa voalaza teo hoe andeha tena hoe ho fahanana io, andeha tena hoe ho kolokoloina io mba tsy hahatanteraka n'ilay teny hoe maty fanahy mbola velona fa mba very fanahy mbola velona, very fanahy mbola velona fa tena hoe ho velona mandrakizay ny fanahintsika, tena hoe nandray zavatra tsika tao anatin'izay fandarana androany izay dia raina Jesosy voninahitra ho azy irery ihany dia makasitraka tsika rehetra mpiara-miasa ihany koa tato anatin'izao fandarana androany izao dia misaotra indrindra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Makasitraka Ravavy Julia, voninahitra mentsika amin'i Jesosy irery ihany, makasitraka Ranadahery fa feno dia feno ny fanazavana ary nafantatra nisy zavatra koa nampahafantarin'ny tompo androany tamin'ny alalan'ny fanazavana izay nentinao dia tena hoe nandray koa izay mety efa fantatra ihany ilay izy fa androany zany ohatrany hoe mbola nandray mihoatran'izay efa fantatra ary iova zany fitenenantsika amin'izao fotoana zany, iova zany fitenenantsika hoe tsy famonjena ny fanahy ny tokony resana, famonjena ny aina zany ny tokony misy satria salut des âmes fa tsy salut de l'esprit. Zany hoe famonjena ny aina fa tsy ny famonjena ny fanahy. Zay ny antony ahatonga antsika ny hoe mifantoka amin'ny fifikirana mba ahatonga antsika hitombo ara-panahy ka ahatonga ny fanahy hanjaka ao amintsika dia mifaningotra ny aina sy ny fanahy fa ny fanahy tsy maintsy hiverina amin'Andriamanitra dia voasintona miaraka amin'iny koa ny aintsika dia ho tafiditra ny paradisitsika velona mandrakizay. Famonjena ny aina. Ya dia arak'ilay Tesalonianina teo moa zany ny amaranantsika anazy hoe fa Andriamanitra ny Andriamanitra ny fiadanana
masina anareo ho samotateraka reo ka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy misaotra ny tompo. Dia asa Ranada Victoire ve sao dia mba afaka mamarana amin'ny alalan'ny vavaka amentsika ny Ranada Victoire ny famaranana ny vavaka. Dia makasitraka Ranada Hery, makasitraka ny Ravavy Julia, makasitraka antsika rehetrarehetra ary makasitraka ihany koa ny Ranada Victoire izay nanotrona tato anatin'ity fandaharana Inona no Marina izay mitondra ny lohahevitra hoe ny fanahy no maha olona. Dia androany izany fantatritsika ny marina, dia ny marina no hanafaka antsika tsy ho andeva. Ameko anao Ranada Victoire ny vavaka famaranana. Ry Tompon'Andriamanitra renay be fity eo mbola faly izay Jesosy, faly fa mbola afaka indray nanao an'izao fandaharana izao tompo malalo izay manamafy hatrany ny fitiavanao anay, mbola manamafy ny maha-important ny fanahinay tompo malalo, ny fanahy tokoa ny maha olona. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra izay voalaza teto, misaotra amin'ireto mpanomponao tsirairay avy Jesosy, ary misaotra koa tompony amin'ireto olona manaraka anay n'aiza misy azy ireo izay voateny sy voalaza ary voazara teto Jesosy, dia mba tsy handalo fotsiny fa tena hipetraka ao am-pony tsirairay ary samy handray izay anjarany avy ny tsirairay, ary indrindra tena ampiarinay amin'ny fiainanay isan'andro izany Jesosy. Fa tena manandanja aminao tokoa ny fanahinay, manandanja aminao tokoa ny avoavonjy anay tompo, satria anao miteny mandehana amin'izao tontolo izao ka atao mpianatra ny firenena rehetra. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny fiainanay, ary fotoana izao fotoana izao dia ambara fitoerany fanahinao masina. Misaotra raha io. Amen. Amen. Dia samy hitainy Jesosy daholo eo. Tainy Jesosy daholo eo. Amin'ny herin'ny tahaka izao indray ny fandarana manaraka. Tainy Jesosy daholo tompo. Madagasikara.